Antsoavo ampitsarana ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine. Fanameloana ny Russie ary fahavononana ifanometanana amin'ny Ukraine, ahafahany ity farany mampitohy ny famatsinana ara-tsakafo ho an'ny firenena maro maneran-tany. Ireo amin'ny ankapobeny no nisongadina nandritra ny visioconférence niarahana tamin'ny masoivon'ny Ukraine ny maraina teo. Visioconférence izay nandraisan'ny firenena maro anjara, isan'izany ny vondrona Europeanina, ny masoivo Frantsay, Britanika, Amerikanina sy Allemagne. Nanamafy hatrany ny fanameloana ny Russie zahay hoy ny vondrona Europeanina napetrano ity visioconférence ity. L'Union européenne, vous savez, continue à condamner ny vondrona Europeanina araka ny fantatrareo dia manohy hatrany ny fanameloana io herisetra io ary tsy izahay irery satria ny Cour pénale internationale dia namoaka fisamborana iraisam-pirenena. Tsara tsy haivina izay satria zava-dehibe ary angatahana ihany koa ny fialan'ny Russie anatin'ny initiative céréale de la mer Noire ary anohy hatrany ny fanampiny ireo firenena mpiara-miasa izahay ho an'ny fanjarian-tsakafo. aider les pays partenaires en matière de sécurité alimentaire. Ankalazaina rapitso 14 aogositra ny 12 taona ny fahaleovantenan'ny Ukraine. Ukraine izay isan'ny firenena voalohany mamatsy firenena maro ara-tsakafo. Mihoatra ny 13 tapitrisa taona ohatra ireo voamaina naparitaka tamina firenena misy 570. Ary isan'ny misitraka izany ireo firenena marefo aty Afrika sy ao Azia. Ho sarotra ny fanohizana ny fanampiana ireo mponina marefo ary hiakatra ny vidim-piainana raha mitohy ny tsindry mahazo an'i Ukraine amin'izao fotoana, hoy ny masoivon'ny États-Unis, monina sy miasa eto Madagasikara. But the world needs Ukrainian grain. Izao tontolo izao dia mila ireo varim-bazaha avy any Ukraine ireo. Ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM dia mividy ny mahery ny atsasamanila ireo varim-bazaha avy any Ukraine izay ampiasaina maneran-tany. Ny fandaharana asan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM no mpanome fanampiana sakafo lehibe indrindra ho an'ny Madagasikara ary manome sakafo sy mamelona vahoaka malagasy, olona marefo mahery ny iray tapitrisa isan'andro. Ity hetsika nataon'ny Russie ity hiteraka indray fiankaran'ny vidim-piainana sy vidin'ireo vokatra maneran-tany ary hisy fiantraikany mivantana amin'ny fanjarian-tsakafo ho an'ny vahoaka malagasy. Of Madagascar's food security. Araka izany, manameloka ny Russie izy ireo ary miantso ihany koa ny fampitsarana avy hatrany ny ady izay tsy ilaina akory. The United Kingdom, along with our allies, ny fanjakana Britanika dia tsy tsara hanao araka izay azony atao ahafahana mahatratra izany fahalemana izany sy ahafahana maneho tsindry amin'ny Russie sy ny filoha Poutine mba ahafahany mampatsahatra ny ady izay tsy ilaina akory kanefa dia feno herisetra sy abibiny. cruel, illegal, unnecessary war. Ho an'ny Madagasikara manokana, nilaza ny masoivon'ny Ukraine fa tokony ahayan'ady ireo sata mifeny firenena mikambana ka aneo ny fahavononana amin'ny fanomezan-tanana ahafahana mamerina ny filaminana ao Ukraine. Opportunity for Madagascar today. Fotoana izao ahafahan'ny fanjakana malagasy maneho ny fahavononany anaja ireo sata mifeny firenena mikambana sy ireo lalàna samihafa ary indrindra hiara isalahy amin'ny Ukraine sy ireo firenena samihafa maneran-tany. Ahafahantsika mitahiry na mitazona ny fahalemena maneran-tany izay indrindra no antonona nomezana sosokevitra antsointsika hoe formule de la paix izay tsy hoe anarana fotsiny ihany fa misy heviny dia ny ahafahana mitahiry na mihazo izay fandriam-pahalemana maneran-tany izay. Formula means it's not just words, it's actions. Tsy haivina hatrany, ankalazaina rapitso ny 13 taona ny fahaleovantenan'ny Ukraine. Fankalazana fahaleovantena izay hiavaka no ireo nisy hatramin'izay no ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana.